Kavakasikarati. Mifankatra raha io sakafo zay satria dia mbola afaka tapabory eto indray. Manome voninahitra anao midera ny anaranao masina misaotra noho ny fahasoavana noho ny fitahiana nataonao tamin'ireto ankizy madinika ireto. Manome voninahitra anao zay. Midera ny anaranao zay noho ny somary fitehena izay nataonao tamin'ny tsirairay tamin'ireto madinika kelinao reto. Notahinao ny ara-panahiny, notahinao ny fahasalamany, notahinao ny amin'ny manontolo, ny fitomboan'ny fianarana dia misorana tamin'ezana voninahitranao zany Jesosy. Sota manokana koa ny amin'ny fotoana niotonto dia menao fotoana hisanasika an'ireto ankizy reto zay. Io ara ny fotoana rehetra fa petraka eto miteraka eo ambany fitahina, eo ambany fahasoavanao dia amin'ny anaranao tompo, amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo eo amin'ny seza fiandrianana nanaovana izany vavaka izany. Amen. Aza hokerana avy. Mihaino tsara ny ankizy a, ny ankizy rehetra mihaino tsara. Appelle ity mbola tsy fizarana ilay fanomezana zao, appelle ity hiasa anatin'ity lista ity ihany. Aloha dia mihaino tsara. Ny ankizy ihany zay mandeha tsy mila mitreny, fa ny ankizy ihany mampatatra ny anarany dia atokana para isaky ny taona tsirairay avy. Manomboka izao a 2 taona ka hatramin'ny 4 taona tonomboko eto ny anarany. Dia mitokana kely zany 2 taona 4 taona atokana ety amin'ny ety malalaka eto. Mihaino tsara ny ankizy, mihaino tsara. Ny lehilahy mitokana, ny vavy mitokana. Rakotoasoa Antonina Anita Diamondra. Rakotoasoa Antonina Anita Diamondra. Mitokana vehivavy a. 2 taona ka hatramin'ny 4 taona. Mihaino tsara. Manaraka Rakotoavelo Faramamy Hermanda Ganizy. Mbola tsy tonga. Rakotoavelo Iongonana Miahy. Mbola any an-dalana. Marizy mbola any an-dalana dia tsy Razanakonina Tahiry Fitahina Niavo. Ao ve Niavo? Mitokana ny vehivavy dia mitokana ny lehilahy.